izay mbola evanjelantsika manerana ny sany FJKM ny loha-hevitra hoe miorena amin'ny asa tsara. Ny fanovavahana amin'ny endriny faharoa no atrehintsika izao. Ny mpitondra ny efatr'Andriamanitra dia ny mpitandrina razaka manatsoa na arzaka. Ny diakona sy ny olona manatanteraka ny anjara fanompony dia misokajy antso. Ny mpitendry ny zava-maneno dia Andriamatora Velson Andrianina. Homantsika ny salamo fahadimy amby efapolo amby zato andininy voalohany ka hatramin'ny fahafito ny fiveranan'Andriamanitra. Rehefa izany dia ataontsika ny hira fahafito amby enimpolo amby zato andininy voalohany sy faharoa ary fahatelo ary tsy hipetraka isika raha tsy vita ny Vavaka. Ho an'izay rehetra mahalala an'Andriamanitra sady voantso masony, mbola antsika mandrakariva ny riavana ny fahasoavana ao am-pampiadanana avy amin'ilay Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy Tompontsika. Riavana lala rehetra ao amin'ny tompo, mitsangana ary iveran'Andriamanitra miaraka amin'ny mpanao salama na hoe anandratra anao aho ny Andriamanitra mpazako sy ankalaza ny anaranao mandrakizay loria. Ankalaza anao isan'andro aho sy iverana ny anaranao mandrakizay loria. Lehibe Jehova ka toy ny lerana indrindra ary tsy takatry ny saina ny fahalikazana. Mitarika rehetra samy miverana asanao amin'izay miazy azy sy anambarana ny asanao lehibe. Milaza voninahitra ny fiandriananao sy milaza maharaka ny saintsaina. Mierina asanao matahotra ny tenen'ny olona ary ny fahalikazanao no lazaiko. Anona ny fahatsiarovana ny rehefa fahasaranao izy sy roa ny fahamarinanao. Amen. Misaotra sy miverana anaranao zahay no nisy rehetra nomenao anay. Dia tsy fantatray izy izay tsy saronay velively koa nefa ivelomanay isan'andro. Misaotra Tompo, fa mbola miteny aminay isan'andro ianao.
manoloana izany fitiavana izany indrindra io no antsapanay fa hampanota tsy mendrika anao akory izahay. Koa manantona anao amin'ny fanetreteny izahay ary mangataka famelana sy famindram-po avy aminao. Misaotra iray Andriamanitra be famindram-po tokoa ianao. Misaotra indrindra amin'ny famelan-keloka raisinay sahady avy aminao. Ny fanay masina ny amiananay tsirairay azo tongeto ka mba hivelomanay mandrakariva ny teninao amin'ny andavanandrom-piainanay. Tompo, efa nampanatenanay ianao fa tsy hiverina foana aminao ny teninao raha tsy efa nahavita ny nandrahanao azy. Koa ankehitriny ary tanterao miasa nandrahanao azy mba hahatonga anay indray ny fahafenan'i Kristy. Hoderaina sy ankalazaina mandrakizay ny anaranao noho ny asanao sy ny voninahitrao ray sady ny fanemazy amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Iroso amin'ny fankalazana ny tenin'Andriamanitra isika ry havana. Ao aorianan'ny voankazo mamy dia ny foazana faha-fitopolo andininy voalohany sy faharoa ataontsika eo am-pitsanganana arahany Vavaka fitsorana sy Vakiteny. Dia mbola miaravatsika amin'ny anaran'i Jesosy. Izao dia hitsangana ny ankizy sy ny tanora rehetra hanao ny hira 4,752. Hira 4,752. Amin'ny anaran'i Jesosy okitianay. Amen. Petraka. Inona moa ny tanora sy ankizy malalaka no hevitra amin'ity volana Aogositra ity? Avy ireny dia atao miaraka dia atao mafy tsara. Miorena miasa tsara. Ny teny faneva amin'izao efatra taona niainantsika izao koa dia manao hoe miorena tsara aza miova. Nahitantsika izany dia ao amin'ny Korinthiana faharoa 5:10 andininy Vavaka 50. Dia raha antsika manokatra ny Baibolintsika ahitantsika izany. Korinthiana faharoa 5:10 andininy Vavaka 50. Hita ve? Korinthiana faharoa 5:10 andininy Vavaka 50. Korinthiana faharoa Inona hoe ilay teny faneva dia aiza misy anazy? Atao mafy be
ve dia atao miaraka tsara e. Ave miorena tsara aza miova kristiana voalohany toko fahadimambefolo andininy fahavalo Stefana dia tovolahy maty martiora ny toram-baty. Dia no tsara ngeraka izy ny tantarany e. Rehefa niakatra any an-danitry Jesosy dia nanao ny asa fitoroana filazantsara ny apôstôly. Be ny asa ka dia mifidy lahy izy ireo hanampy azy. Nanao tsara ny asa fitoroana filazantsara izy ary nanao fahagagana sy famantarana marobe. Ny any Stefana foana ilay teny ao kristiana voalohany toko fahadimambefolo andiny fahavalo-dimapolo ahoana moa izy teraka izy? Ny anjena sy miendrikendrena izy tamin'izany asa fitoroana filazantsara nataony izany ary niakatra fitsanana mihitsy azy. Nefa tsy nampihevitra na nampiova azy mihitsy izany. Mampahery sy mampitraka azy foana ilay teny hoe miorena tsara aza miova. Aiza no misy azy teo? Ny afara tamin'ny fitoram-bato azy izany. Nandohalika sady nivavaka ao amin'ny fahavalony izy mba tsy hanameroan'Andriamanitra azy ireo. Etsy an-daniny ireo olona nanenjika azy dia nitivazana sy nitora-bato ka nahafaty an'i Stefana. Mety gaga tsika rankizy amin'izao fihetsika Stefana mialon'ny lava-tesany izao. Ny antony dia niorina tsara sady tsy niova mihitsy Stefana arak'ilay teny ao amin'ny kristiana voalohany toko fahadimambefolo andininy fahavalo-dimapolo manao hoe ka afaka namela herika ny olona tsy tia azy izy. Sika koa rankizy matoa tonga tia am-piangonana dia efa novidin'Andriamanitra tonga Stefana ho miorena tsara aza miova. Na inona sakany na inona olona tsy maintsy misy izany naiza ilay antsika. Averintsika ilay tsenjery teo miaraka amin'ny toko sy andininy misy azy. Hitsangany sika izao rankizy vavaka. Izay tenyreny mizoky dia averinareo. Jesosy mba votonan'i Stefana ane zahay. Iorina tsara ary tsy iova. Mierinao Jesosy no iankinanay. Ahatanteranay izany fikasana tsara izany. Amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra. Masina,
ry Andriamanitra ray zanaka fanay masino raha inay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ianao. Manondrika ny lohanay eto anatrianao izay tompo amin'izao ora sy fotoana izao satria fotoana natokana indrindra hianona ny teninao. Ny teninao izay fanilo ny lalanay sy fanazavana izay rehetra ataonay rehetra. Mangataka izay tompo ho an'ny mpanomponao izay mitondra ny teny sy hitondra ny hafatrao mba ho fenony fanahinao masina ary ny teninao marina tokoa no hotoriany aminay. Ary ny vahoaka izay miainy koa Jesosy na ny ato amin'ity efitrano ity na ny any tokantrano tsirairay avy any. Angatanay aminao ny fanahy masinao mba anazava ny sainy tsirairay avy ahay andray tsara ny teninao. Miasay ianao Jesosy amin'ny mpanomponao tsirairay mba tena ny teninao marina no heninao. Miasay ianao fanahy masinao ary ny efitra rehetra izay manasaraka anay aminao tsy hahafahanay mandray izany teninao izany dia didina soahana amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tsy manan-kery eto amin'ity toerana ity izany. Dia amin'ny ananao Jesosy no angatana izany. Amen. Amaky ny teny soratra masina sy izantsika. Izany dia hita amin'ny Salamo 1:30, andiny voalohany ka hatramin'ny fahavalo. Salamo 1:30, andiny voalohany ka hatramin'ny fahavalo. Amin'ny anaran'i Jesosy. Jehovah, ianao ny alofako, aoka tsy menatra, akory mandrakizay aho. Vonjeo amin'ny famarinanao aho, atongolanao amiko ny sofinao, fangiana monjy aho, aoko vatolamo, fiarovana mafy ianao, sy batery fiarovana monjy aho. Faharambatoko sy batery fiarovana ahy ianao, ary noho ny anaranao, mitondranao sy hitarianao ahy. Anapakay amin'ny fandrika rato, izay nafenina andriany ahy ianao. Fa ianao ny fiarovana manfo ahy, eo an-tananao no atolotra ny fanahy. Rehefa nanavitra ianao ny Jehovah, Andriamanitra ny fahamarinana. Alako izay mivavaka ny sampy, fa Jehovah kosa no nodikiko. Hifasy ravoravo amin'ny famindraponao aho, fa mahita ny fanitrako ianao, ka nafantatra ny fahorian'ny fanahy. Ary tsy mba nangeja teo an-tanan'ny fahavalo, rehefa namitoetra ny tongotro eo amin'ny malalaka ianao. Filazana tsara, saratany Matio. Matio 1:30. Andiny 7:30 ka hatramin'ny 9:40. Matio 1:20, andiny 7:30 ka hatramin'ny 9:40. Miaino fanoharana vakoa. Nisy latototano nanao tamin'olono dia namifiazy manodidina dia niady famiazana teo anatiny dia nanao tilikambo ary dia naofany tamin'olona tiasa tany izany ka nandeha ho any amin'ny tany hafa izy. Ary rehefa miakaiky ny tao-pahavikahana dia naniraka amin'ny mpanompony izy ankany amin'ny tiasa tany andray ny vokatra. Fa ny tiasa tany sambotra amin'ny mpanompony ka ny anankiray ny kapohany ary ny anankiray ny vonoiny ary ny anankiray ny torahany vato. Dia naniraka mpanompo hafa koa indray izy maro ny teo fa nataony toy izany koa ireny. Ary no farany dia naniraka ny zanany ankany aminy izy ka nanao hoe hanaja ny zanako izy. Kanza ny tiasa tany noho nahita ny zanaka dia miresaka hoe ity ny mpandova, andeha ho vonotsika izy dia ho lasantsika amin'ny lovana. Ary nisambotra azy izy ka namoaka azy teo ivelany tamboloboka dia namono azy. Koa tonga ny tompony tamboloboka ataony ahoana moa izany mpiasa tany izany? Hoy izy taminy, ataony loza tokoa ny antoliana izany olon-dovy izany, ary ny tamboloboka dia ahofany amin'ny mpiasa tany sasany izay hanome azy ny vokatra amin'izay fotoany avy. Dia hoy Jesosy taminy, tsy mbola vakianareo va ny teny ao amin'ny soratra masina hoe ny vato izay nolavin'ny mpanao trano dia izy no efa natao fehizova.
avy tamin'ny Jehovah izao ka mahagaga io masontsika. Ary misy dia lazaiko aminareo hoe esorina aminareo ny fanjakan'Andriamanitra ka omena izay firenena mahavokatra ny fomba. Ary izay potraka amin'ity vato ity dia ho torotoro fa nazovy no ianjerany dia ho mongomongo. Ary rehefa reny lohampisorona sy ny fariseo ny fanoharana nataon'i Jesosy dia fantany fa ny tenany no lazainy amin'izany. Dia nitady hisambotra azy izy saingy natahotra ny vahoaka satria nataon'ny vahoaka mpaminany Jesosy. Asan'ny apôstôly toko 7 andiny faraiky ny 19 ka hatramin'ny 20 andiny voalohany. Asan'ny apôstôly toko 7 andiny faraiky ny 19 ka hatramin'ny 20 andiny voalohany. Ry olona mafiatika sady tsy voafora fo sy sofina, ianareo manohitra ny fanahy masina mandrakariva. Tahaka ny nataon'ny razanareo ihany no ataonareo koa. Iza no mpaminany izay tsy nienjeny razanareo? Novonoina aza izay naminany ny fiavin'ilay marina. Ary ankehitriny dia efa tonga mpamatika sy mpamono azy ianareo. Dia olona izay nahazo ny lalàna tamin'andaharanjely azy nefa tsy nankatoy izany. Ary no nandre izany izy ireo dia nilotika ny fony ka nihidivazana taminy izy. Fa Stefana feno ny fanahy masina dia nibanjina ny lanitra ka nahita ny voninahitr'Andriamanitra sy Jesosy nitsangana tao ankavan'Andriamanitra dia nanao hoe: indro hitako ny lanitra misokatra ary ny zanak'olona mitsangana eo ankavan'Andriamanitra. Ary ny olona niantso tamin'ny feo mahery sady nanesika diny ka indray nirodona taminy dia nandroaka azy hoe nivelan'ny tanàna ka nitorabato azy. Ary ireo vavolombelona dia nametraka ny fitafiany teo anelan'ny tongotry ny zatovo anankiray atao hoe Saoly. Ary ny olona nitorabato an'i Stefana izay niantso hoe: ry Jesosy Tompo, raisy ny fanahiko. Dia nandohalika izy ka niantso tamin'ny feo mahery hoe: Tompo, azo atao hoe anay izao ota izao. Ary rehefa nilaza izany izy dia nitomandry. Ary Saoly manankasitraka ka namonoana azy koa. Ray masino manamasinany amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Karakarao ny tanindrazana. Izany re afaka no hitarenantsika
ao anatin'ny efatr'andriamanitra zay hozaraina amintsika ty any amity. Ny Matio, ny filazantsarany Matio toko 2 zay efa nivakina ao antsika teo no andraisana afatr'andriamanitra ho antsika. Io Matio toko 2 ry avako malala dia miresaka indrindra mahakasika ny fahefan'i Jesosy zay niteraka olana teo anolohan'ireo lohan'ny mpisorona sy ny olona tao amin'ny tempolo tao Jerosalema, ka nahatonga ireto farany nanadiady sy namakafaka ny fahefana nananan'i Jesosy teo anatrihan'ireo vahoaka maro nanaradia an Jesosy Kristy. Noho izany afaka malala, Jesosy Kristy ho avy haneho ny fahefany. Jesosy Kristy ho avy haneho ny fahefany. Afatra roa no ampaherezana antsika ao anatin'izany. Voalohany, Jesosy Kristy ho avy haneho ny fahefany, na ho avy amin'ny fahefany handringana izay olon-doza, handringana izay olon-doza. Ny andiny ny faraka amby 70 no arahantsika afatra ty afatr'andriamanitra tia, ka Jesosy Kristy ho avy amin'ny fahefany handringana izay olon-doza. Ny andiny ny faraka amby 70 tapany voalohany dia milaza izany. Mivaky toy izao ny anaran'i Jesosy manao hoe hataony loza tokoa ny handringanany izany olon-doza izany. Hoy zahatra ny ambolohany hoe karakarao ny tanindrazana. Ty perikopa ity ravako dia ahitana fanoharana roa zay natao Jesosy teo anatrihan'ireo vahoaka maro sy teo anatrihan'ny reto lohan'ny mpisorona sy ny olona tao amin'ny tempolo tao Jerosalema ireto. Ny fanoharana faharoa ity dia milaza indrindra mahakasika ilay tompon'ny tany boaloboka rehefa nikarakara, rehefa vita fefy tsara dia ny tany izay olona tokony hanofa izany izy, ka dia nampanofany tamin'ny olona zany tany boalobony zany, ary nahita olona izy nanofany izany tany boaloboka izany. Farany moa ity farany ny mpanofa tany boaloboka dia nitoetra tsy nahatoky tao anatin'izany fanofana ny tany izany. Fa rehefa tonga ilay tompon'ny tany boaloboka dia lasa naniraka mpanompony telo mirahalahy. Dia hitantsika izany amin'ity tenin'Andriamanitra ty eto amin'ity ao amin'ny 5:30 fa ny sasany ny samborina, ny kapohina, ny vonohina, fa ankoatr'izay dia mbola tsy nahafapo ny tompon'ny tany boaloboka, fa nandefa mpanompo maro mihoatra an'ireo izay efa nalefany teo aloha izy. Dia tahaka izany ihany koa zavatra niseho. Novonoiny ilay mpanofa tany, ilay mpanompo tsy mahatoky, ilay tompon'ny tany boaloboka, ilay mpanofa ilay tany boaloboka. Ka farany ry havako dia ilay zanany mihitsy no nalefa n'ilay tompon'ny tany boaloboka. Teo anatrihan'izany tsy mba niantra izany tompon'ny tany boaloboka izany izy, fa vao maika aza moa naneho vava, fa ity ozy izy ny mpandova ka tsy maintsy alatsaka ny rano vonony izy, dia ho lasany ny lovany. Raha vako malala ny hevitra teolojika na ny teolojiany hoe tany boaloboka dia tanindrazana. Mila karakarana tsara ravako ny tanindrazana. Arak'izany dia Jesosy Kristy ho avy amin'ny fahefany hanamontsamontsana, handringana izay tsy mahatoky, izay tsy mahakarakara ny tanindrazany. Ny tanindrazany mino ravako dia tsy aiza, ny tanindrazany kristiana dia tsy aiza fa ao Jerosalema vaovao.
izay hidina avy any an-danitra. Ary ny olon-doza eto dia olona tsy manana fo miantra, mpampahory olona, mpanenjika ny olomarina, tsy nanao asa tsara, tsy manam-pitiavana. Nomena ndraikitra ravako kanefa tsy namokatra, nomena talenta na fanomezam-pahasoavana kanefa tsy nahay nampiasa izany. Vokan-dravako malala, tezitra amin'ny tompony tam-boaloboka, tezitra ilay tompony ilay tany manana ny hasiny, manana ny lanjany, manana ny maizy azy, satria tsy nakarakara ny tanofatany. Fa nohony izany fahatezerana izany dia tsy maintsy hiara ny fahatezeran'Andriamanitra, tsy maintsy hiara ny tompony tany boaloboka. Ny tompony tany boaloboka eto ravako dia Andriamanitra. Ho avy ny tompo hanasazy ary ampiatra ny fahatezerany amin'izay mpanompo tsy mahasoa, amin'izay mpanompo tsy mahatoky, tsy mitoetra tsara tao anatiny asa nampandraiketan'Andriamanitra azy, asa nasaina ny asany. Ho avy ny tompo handringa anazy, hamafa ny tantarany satria tsy namokatra. Ho fafan'Andriamanitra tahaka ny tsy misy eo amin'ny tantara izy. Hitantsika amin'ny andininy 420 ravako dia milaza mahakasika an'izany manao hoe ary izay potraka amin'ity vato ity dia ho toritory, fa nazovy no ianjerany dia mongomongo. Izany hoe tena ho samatsaman'Andriamanitra, ho saratsaran'Andriamanitra. Tsy hanana fiainana ny mino izay tsy mitoetra mahatoky, na ny olona izay tsy miasa tsara, tsy mahavokatra ho amin'ny asa fanompona anendren'Andriamanitra azy. Ravako malala, loza mitata ho an'ny olona ny tsy fahaizana miantra na maneho asa tsara eo amin'ny fiainana, indrindra fa ho an'ny mino. Loza mitata ho an'ny mino ny tsy mahay mampiasa ny talenta na ny fahasoavana nomen'Andriamanitra azy ka anehoana asa fiantrana eo amin'ny mpiarabelona. Ry havako malala, fomba n'Andriamanitra ny miantra olona, fomba n'Andriamanitra ny miantra atsika, izany no mahatonga ny tononkiratsika, tononkira any amin'ny FJKM manao hoe raiky feno antra. Fiantra loatra ny Andriamanitra ivavahantsika, ka noho izany dia tokony tahaka izany ihany koa no iainan'izay mino mpanaraka azy. Mitoetra ho mpiantra, mitoetra hanao asa tsara, hamokatra eo amin'ny fiainana. Ry havako, tsarovy fa ilay zanak'ilay tompony tany boloboka mihitsy no nanao sorona amin'ny tenany. Tsarovy fa raha namaky ny tantaran'i Stefanina teo tsika, raha namaky ny tantaran'i Stefanina tao amin'ny asan'ny apôstôly teo tsika, dia tena nanao sorona amin'ny tena, naneho asa tsara Stefanina. Fa ny lehibe amin'ireny dia Jesosy Kristy naneho asa tsara. Ny arenany nafoiny, natolony ho atsika. Ary niteraka fahantrana ho azy, ny fahantrana Jesosy dia lasa nahatonga atsika ho mpanan-karena, hanana fiainana ao amin'Andriamanitra. Hitantsika amin'ny Jaona 4:5-9 izany ry havako. Noho izany ry havako malala, dia Jesosy Kristy ho avy amin'ny fahefany handringana izay olon-doza, izay tsy mahakarakara ny tanindrazany, izay tsy mihevitra sy tsy miasa ho azy, izay tsy maneho asa fiantrana. Dia tonga ny andro, ho avy ny fotoana hanapotehan'Andriamanitra, handringanan'Andriamanitra izany olona izany. Fa ny hafatra faharoa ry havako, Jesosy Kristy ho avy amin'ny fahefany hampisitraka fiainana izay mahavokatra, hampisitraka fiainana izay mahavokatra. Teo tsika dia niteny hoe Jesosy Kristy ho avy amin'ny fahefany handringana izay olon-doza.
eto indray dia amisitraka fiainana izay mahavokatra mandiny ny faraka ambivapolo tapany farany ravako malala dia milaza mahakasika an'izany dia vakitsika mianaran'i Jesosy manao hoe inona le izy ary ny tany boaloboka dia haofany ampiasa tany sasany izay hanome azy ny vokatra amin'izay fotoany avy. Araka ny fanazavana teo ny hevitry ny hoe tany boaloboka dia tanindrazana zany. Zany hoe tanindrazana mino dia ao amin'Andriamanitra. Ny andrandrano mino dia fiainana, ilay fanjakan'Andriamanitra, io ilay tena fiainana mahatonga ny mino manaradian'i Jesosy Kristy. Io ilay tena fiainana andrasany maro, mahatonga ny mino hanaradia, hany miasa sy hanony asa izay nataon'i Jesosy Tompo. Tsy mora nefa riavako ny atongavana amin'ny sehatry ny famokarana. Sarotra zany hoe andeha sitraka fiainana zany. Fa tsy maintsy miaritra fijaliana, tsy maintsy miaritra famonjehana, tsy maintsy miaritra Yesu, tsy maintsy miaritra latsa, tsy maintsy miaritra kapoka. Ary manao sorona ny tenany mihitsiny tahaka an'izay renesitsika tamin'ny tantarany Stefanina teo. Androany moa riavako dia alahady natokany fiangonana hitondrana mambavaka ny fahatsiarovana ny martiora. Ka oinatrehan'izany rehetra zany ravako malala dia na eo aza ny fanenjehana, na eo aza ny fankahalana, na tsy tia izao tontolo izao zany ny asa tsara taony mino dia tsy ahoany mino zany, tsy rara iny mino zany, fa mbi ao an-tsainy mino mandrakariva dia manao ny asa lehibe izay efa nataon'i Jesosy Kristy, dia fanehoana asa masina tsy ilana tambiny, dia ny asa fiantrana izay nandidian'Andriamanitra ny mino mba hahatonga ny mino hisitraka ny tena fiainana ao amin'Andriamanitra. Noho izany ravako malala, fitaratra amin'ny fanehoam-pitiavana ny mino, modely amin'ny fahatsaran'Andriamanitra amin'ny alalan'ny asa fiantrana ny mino, ny kristianina zany. Noho izany ny kristianina dia mitoetra ho loharano hanovozana fiainana ho an'ny mila vonjy. Maro ny olona mila vonjy eny amin'ny fiarahamonina riavako. Maro ny olona mangetahita, tia hita fiainana, tia hita fiadanana. Isika kristianina, isika izay tonga eto mandray sy mandreza ny tenin'Andriamanitra izany. Ny fanantenana sy famonjena ireny olona ireny. Tsarovy fa Jesosy Kristy dia niteny amintsika any amin'ny asan'ny apôstôly toko 7:24 manao hoe efa nanendry ianao ho fahazavan-jentilisa aho ary ho famonjena hatrany amin'ny farany tany ianao. Zany hoe nataon'Andriamanitra ho famonjena hatrany amin'ny farany tany isika. Mila mitoetra amin'izany tsika ravako malala, raha tena te hisitraka, raha te hanantena ny fiainana izay atolotr'Andriamanitra ho antsika, izay omen'Andriamanitra antsika. Tsarovy ihany koa ravako fa ny kristianina izay miseho olon'afaka na maneho fa olon'afaka dia tsy maintsy manatanteraka amin'ny alalan'ny fibaikoan'ny fitiavana izany asa tsara izany. Mazava ny afatra riavako malala, Jesosy Kristy ho avy amin'ny fahefany handringana izay olon-doza. Tsy zakan'ny olombelona zany fahatezeran'Andriamanitra sy fahampotehana mandrakizay zany. Noho izany mbola misy taona izao dia nio ny tenantsika riavako, hevero ny tenantsika hoe manoloana ny asan'Andriamanitra, manoloana ny baikon'i Jesosy, manao hoe ny asa ataoko no ataony koa raha nao asa lehibe noho izany azy izy. Eo anatrehan'izany aiza ho aiza ny toerana misy atsika. Efa navita asa goavana tamin'ny asan'Andriamanitra ve isika, ary efa nitoetra ho olon'ny fiantrana ve isika, ka hevitra mandrakariva izay mahasoa ny mpiarabelona, tsy mila tambiny amin'ny olombelona, fa hanome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny alalan'izany asa tsara izany. Jesosy Kristy ho avy amin'ny fahefany hampisitraka fiainana izay mahavokatra. Ny tanjon'Andriamanitra sy ny drafitr'Andriamanitra amintsika ravako dia ny ananantsika, ny ananany mino fiainana mandrakizay ao aminy. Satria Jesosy Kristy dia efa niteny hoe mifalifa efa voasoratra ny an-danitra ny anaranareo.
tokony anampifaliana amin'izantsika fa ao anaty an'izany indrindra no tokony anana fanantenana anana kristianina hery sy risika anao ny asan'Andriamanitra hamokatra amin'ny asan'Andriamanitra. Riavako malala fotoana izao fotoan-tsaratra lalova amin'ny firenena izao no tokony ahatonga ny mino ahatonga ny kristianina hijoro vavolombelona haneho asa tsara haneho ny fahatsaran'Andriamanitra eny amin'ny fiarahamonina. Ho antsika tsiraray avy riavako, ho ahy ho anao ho antsika rehetra fotoana iandrasan'ny tompo atsika izao mba hahatonga atsika hamokatra amin'ny asan'Andriamanitra. Tsarovy fa ny antom-pisitsika ny antom-pahavelomantsika dia ny hijoro vavolombelon'i Jesosy Kristy hanohy ny asa izay nataon'i Jesosy hitan'ny tompo izay rehetra ataontsika, hitan'ny tompo ny fikelezanay nataontsika fa izao nangatan'ny tompo amintsika tena ny tenantsika ray manontolo miainga avy ao anaty fotsika ray manontolo mihitsy andeha atolontsika ao an'Andriamanitra hanehontsika asa tsara ho azy. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra ho antsika kosa izany tenin'Andriamanitra izany. Amen. Vavaka isika. Ry Andriamanitra tompo rainay izay ny an-danitra, endre ny fifalianay fa tsy nafeninao anay ny sitraponao Andriamanitra. Raha nandre izany teninao izany tokoa mantsy izay dia mahatsiaro menatra. Satria teo anatrian'izany indrindra tompo no nilazanao taminay fa ho avy amin'ny fahefanao no Jesosy Kristy ka handringana izay olon-dozana izay olona tsy mahay miantra. Ho avy amin'ny fahefanao Jesosy Kristy ka hampisitraka fiainana izay mahavokatra. Misaotra indrindra tompo fa afaka andinianay tena tokoa ny teninao, satria ny herin'ny teninao no manova ny fiainanay, ary izany herin'ny teninao izany indrindra no mahatonga anay hatahotra ahay aino anao Andriamanitra ankatosy hanajanao ka natanteraka izay nandidiny Jesosy anay dia ny hanao ny asa tsara hanohy ny asany izay nataon'i Jesosy. Tompo, mamindrafo aminay, mamelany elokay, tehirizo izahay. Ataovy matoky anao mandrakariva, araingene tena hitoetra mahatoky ao anatin' izay rehetra hafatra nomenao anay izay tamin'ity anio ty. Andriamanitra tompo rainay indreto ny fiangonana miondrika eto anatrihanao ho any amin'iza tokoa moa ny fiangonana tompo, ao aminao rery any misy fiainana, misy fiadanana, misy fialan-tsasatra ho an'izay rehetra mino. Andriamanitra, tondramo ambavaka izahay ny fiainan'ny kristianina, ny asa, ny fianarana, ny sehampivelomana samy hafa, indrindra fa ny fahasalamana mety misy amin'ny kristianina ao anatina alahelo, mitanondron-dava, miaina ao anatin'ny fahoriana Tsodrano isan'andro, ivero izy ren'Andriamanitra. Ao koa ianao Andriamanitra iandany amin'ny olonao mandrakariva, ary anome fiadanam-po hampitombo ny fanantenana ao anatin'ny mino. Andriamanitra tompo rainay jereo reto mpanomponao tsirairay avy reto, hitanao tompo izay mahasoa ny olonao,
Ary ianao Andriamanitra aza moa dia efa mialolalana ny fiainany mpanomponao. Andriamanitra mitondra mambavaka izay ny fiainany iray aman-dreny mpitandrina mianakavy mitondra izao fiangonana izao. Ampahirezo ny mpanomponao amin'ny alalan'ireo asa izay sahaniny ny fikelezanaina ho amin'ny fiheverana fitoriana ny filazantsaranao. Andriamanitra me fifaliana mandrakariva izany mpanomponao izany. Andriamanitra rainay tsaronay ambavaka ihany koa ny asan'ny fiangonana. Mbola maro ireo ezaka samihafa tsy maintsy ho tanterahana indrindra amin'ity taona ity. Andriamanitra ampaherezo ny fiangonana, ny mpandray fanasan'ny tompo, ny dekona, ny birao-piangonana miaraka amin'ny ray aman-dreny mpitandrina mba hevitra mandrakariva izay fampandrosoana ny asanao Andriamanitra. Dia tario ny kristianina iray manontolo mba tena hanao asa tsara ho anao, hiorina tsara ho mpanompo mahatoky ambara-pahatonga anao Jesosy Kristy. Andriamanitra mitondra ambavaka izahay. Ny synoda lehibe tanterana ny sambava manomboka amin'ny ty herinandro ambony ity. Andriamanitra ianao ane no ampirindra hampilamina izany fivorian-dehibe masina izany. Ianao ihany koa no angatahanay hanolotsaina hampifankaty hampiombona ny mpiatrika izany fivoriana masina izany. Fantatra tokoa mantsy tompo fa tsy tery lalana ny devoly, kanefa matoky zahay fa efa favalo efa resinao to ambony fijaliana izany ka tsy avelanao hikitikidika ny fiangonana. Andriamanitra omeo mpanompo mahatoky ny fiangonana hitantana sy hitondra indray izao fiangonana ho Andriamanitra izao. Mefahendrena ny mpanomponao ary taio manokana ireo komity mikarakara sy manomana izany fanatrehana synoda lehibe any sambava izany. Andriamanitra mangataka aminao zay jereo ny firenenay sy trano taninay tompo, taio ny filohanay mamindrafo amin'ny mamelany elony sy ireo mpiara-miasa amin'ny rehetra. Jereo ty Madagasikara na ity, jereo zay rehetra tsy salama, jereo zay rehetra ampahorian'ny devoly sy trano afao tompo ty nosy mahalalana ity. Aoka anao Jesosy Kristy ilay Andriamanitra velona no anjaka ho lohany amin'ity nosina ity sady anapaka amin'ity nosina ity. Amakivaky ny herinandronay vaovao indray izahay. Tianay mametraka izany amin'ny alalan'izao vavaka mangina anterinay eto anatrehanao izao. Sotra tompo fampihainy vavaka ianao ary mahafantatra izay mahasoa ny mpanomponao. Vavaka dia tomboninay amin'ny alalan'ny vavaka nampianaran'i Jesosy Kristy manao hoe: rainay izay ny an-danitra, Vaovaom-masina ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao. Meo anay ny anina saza ho anay, ary amelany elokay tahaka ny namelany izay meloka taminay. Raha izany tondranay ao amin'ny fakapana manafahana amin'ny ratsy, anao fanjakana sy ny hery ary voninahitra mandrakizay. Amen. Ravana dia ataontsika ny hira fa 580 sy 700 andiny voalohany sy faharoa. Amen.
Andeha isika riavana hiaraka hanambara ny finoantsika ka ny fanekem-pinoana nikeanina na alaharana faharoa no iarahantsika manonona eo am-pitsanganana. Isika mino an'Andriamanitra iray, iray tsy toa, mpanao ny lanitra sy ny tany, ary ny zavatra rehetra na ny hita na ny tsy hita. Ary an' Jesosy Kristy Tompo iray, zanaka lahy tokan'Andriamanitra, nateraka ny rainy talohan'izao rehetra izao. Ny mazava avy amin'ny mazava, Andriamanitra tokoa avy amin'Andriamanitra, nateraka fa tsy natao, ny ray amin'ny zavatra rehetra. Izy no nahariana izao tontolo izao, noho ny amintsika olombelona, sady ho famonjenantsika dia nidina avy tany an-danitra izy, ary nataony fanahy masina nofo avy tamin'ny Maria Virjiny dia tonga olona izy. Nombona teo amin'ny hazo fijaliana ho fanafotana antsika, tamin'ny nanam-paham-po Pilato izy, maty izy ka nalevina, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, araka izay voasoratra izy, niakatra ho any an-danitra izy, ary mipetraka eo an-tanana ankavanany iray. Avy any no haviany indray amin'ny voninahitra, hitsara ny velona sy ny maty, ary mandrakizay ny fanjakany. Isika mino ny fanahy masina, Tompo sady mpanome aina, izay avy amin'ny ray sy ny zanaka, ka hitsahona sy ankalazana miaraka amin'ny ray sy ny zanaka. Izy dia niteny tamin'ny vava mpaminany. Isika mino ny fiangonana iray, masina, miorina amin'ny fanambaran'ny apôstôly, ary manerana izao tontolo izao. Isika manaiky ny Batisa iray famelan-keloka, sady manantena ny fitsangana amin'ny maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Petraka. Anatanteraka ny asa vavolombelona isika izao riavana, koa misy ireo ray aman-dreny manolotra ny zanany ho amin'ny sakramentan'ny Batisa. Mandritra ny fotoana iakaran'izy ireo ety amin'ny altara, dia ataontsika ny hira Vaovaom-piangonana sy 200, andininy 1 sy 3. Ry havana malala, ampifaliana no andraisantsika ireto namantsika izay manavao ny fanoloran-tenany sy manolotra ny zanany ho an'Andriamanitra amin'ny alalany izao sakramentany Batisa izao. Inoy ary ny tenin'Andriamanitra na ny soratra masina anorenan'ny fiangonana ny fanantanterahana izao sakramenta masina izao. Efa nomena ny fahefana rehetra ny an-danitra sy etỳ tany, koa mandehana ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra, manao batisa azy ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary fanahy masina, sady mampianatra azy hitandrina izay rehetra nandidiko anareo. Ary indro izao momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperana izao tontolo izao. Ary ahoriko ny fanekeko amiko sy ho aminao, mba amin'ny taranaka mandimby anao hatramin'ny taranaka faramandimby ho fanekena mandrakizay, mba ho Andriamanitra aho sy ny taranaka mandimby anao aho. Ary tao amiko ny namoranareo amin'ny famorana tsy natao tanana tamin'ny fanesorana tena nofo dia tamin'ny famorana Kristy. Fa niara-nilevina taminy ianareo tamin'ny Batisa
zay naranareo nitsangana tamin'ny koa noho ny finoana ny asan'Andriamanitra izay nanangana azy tamin'ny maty. Fa ianareo rehetra dia zanak'Andriamanitra amin'ny finoanan'i Kristy Jesoa. Fa na iza ianareo no manao natao batisa ho an'i Kristy dia nitafy an'i Kristy. Tsy misy intsony na jiosy na grika na andevo na tsy andevo na lahy na vavy fa iray ihany no rehetra ao amin'ny Kristy Jesoa. Noho izany ry ray aman-dreny niteraka izao sy ny mpiantoka, misy fanekena ataonareo eto anatrehan'Andriamanitra sy ny fiangonana. Moa manolotra ity zazy teo an'Andriamanitra raitsika va ianareo? Ianareo va ny joro na amin'ny teny na amin'ny asa ho mpanompon'Andriamanitra mahatoky mba hahatonga anareo fianaranao amin'ity zazy ity amin'ny androm-piainana rehetra? Ikenareo va ny anatanterahany fiangonana ity zazy ity ny fitezana rehetra araka ny filazantsara tokony atao aminy mba hitomboany amin'ny fahalalana izao fanomezam-bedibe sy an'Andriamanitra izao sy anekenan'i Jesosy tompo mba azony hery andavany asasatana rehetra. Vonina ny Vavaka ho azy sy ampianatra azy Vavaka sy ampiditra azy ho mpianatra sy olahady va ianareo? Ikenareo va ny ampianatra azy ny antozao fanaova Batisa izao ary ianao izay ahatonga azy ho mpandray fanasany tompo? Tanterao eto anatrehan'Andriamanitra sy fiangonana ary amafisa fanekenareo izany. Eto anatrehan'Andriamanitra sy ny fiangonana manolotra ny zanak'ireo an'Andriamanitra raitsika izahay. Ekenay ny joro na amin'ny teny na amin'ny asa ho mpanompon'Andriamanitra mahatoky mba hahatonga anay ho fianaran'ny zanakay amin'ny androm-piainana rehetra. Ekenay ny anatanterahany fiangonana amin'ny zanakay ny fitezana rehetra araka ny filazantsara tokony atao aminy mba hitombony amin'ny fahalalana izao fahasoavan-dehibe iray sy ny avy amin'Andriamanitra izao sy anekenan'i Jesosy ho tompo mba azahoany hery andavany ny asan'ny satana rehetra. Vonina ny Vavaka ho azy sy ampianatra azy Vavaka ka ampiditra azy ho mpianatra sekoly alahady izahay. Ekenay ny ampianatra azy ny antony izao fanaovam-batisa izao ary ezahanay ny taona azy ho mpandray ny fanasany tompo. Ny herin'Andriamanitra no ekinanay ahatanteranay izany. Amen. Efa ren'Andriamanitra ny fanekenareo mahatoky azy anampy anareo amin'izao andraikitra masina anekenareo izao izy, fa ny heriny dia tanterahany amin'ny fahalemena. Isika fiangonana ry havako dia tompony andraikitra eo anatrehan'Andriamanitra amin'ny zaza rehetra efa noraisika, koa aoka isika hitsangana hivavaka. Andriamanitra raitsy toa, tia dia tianay tokoa ianao, ary ny fitiavanao dia melomandrakariva ny fitiavanay ianao. Tsaroanay izao ny didin' Jesosy Kristy tomponay sy ny teny fampanantenana nomeny tamin'ny anorenan'ny sakramentan'ny Batisa. Koa mitalao aminao izahay rayo, manatrehanay aoka amin'ny fahainao masina hanome hery ny asa tanterahana eto ampanaovana Batisa izao. Rano mamelombelona zavaboary ity ary manasa ny loton'ny nofo mbo famantarana ny fanadiovana anay ho amin'ny fiainana vaovao amin'ny Kristy Jesosy tokoa ane izao. Ity zaza atao Batisa ity ane ho voaray mandrakizay eo amin'ny fanekenao. Ampitafio ny zanakao izy ary ampiraiso endrika aminy noho ny asan'ny fahainao masina mitarika azy isan'andro isan'andro ho amin'ny voninahitra ao mandrakizay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no angatanay izany Vavaka izany. Amen. Raha tsy mamanga ilo aina Yael, manao batisa anao aho ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary fanahy masina, ho aminao aneny Tompo. Amen. Vavaka isika. Faly misaotra anao zay Tompo, fa tanteraka ny faniriany izao ray aman-dreny izao,
miombona ianao amin'i Jesosy Kristy ny zanany ka isan'ny vahoaka amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ny angatana fiangonana dia nitehirizanao ity zaza ity eo ambany fahasoavanao ka mba ampaharitra azy hatramin'ny farany amin'ny fivavahana aminao. Ampio ny ray aman-dreny sy mpiantoka mba ahazoany manatanteraka ny fanankenana taony teo anatrihanao. Ho mba ny fahasoavanao ane ny ezaka rehetra ataon'ny fianakaviana sy ny ray aman-dreny. Ary ny fiangonana amin'izao fitezahana izao zaza izao. Ny vavakay dia angatanay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay. Amen. Indro ara ny sertifika atolotra ho anareo. Toy izao ny fanomezan-toky ataon'ny fiangonana. Aza matahotra ho ny tompo fa efa nanavitranao aho, efa niantsonaranao aho ianao. Koa mandehana amin'ny fifalian'ny tomponareo ary tezao ity zaza ity ho an'Andriamanitra raintsika. Amen. Ny hira petraka ny fiangonana. Ny hira 8 sy 800 nataontsika mandritra ny fanangonana ny Rakitra. Iroso amin'ny filazan-draharaha tsika ry havako, sisa Rakitra ho an'i Batisa. Aoriana ny filazan'ny finanjanan'ny raharaha dia kijoro ilay fitenena eto ny solitena avy eo amin'ny AFF na fanentanana ary misy koa ny fanentanana ara-pahasalamana. Ary aorian'izay dia indray mandeha ny mpitandrina no hanohy sy hamarana ny raharahan'ny fiangonana. Taratasy avy amin'ny foibe FJKM. Araka ny efa fantatsika ry havana dia ho tanterahana any Sambava ny 20 ka hatramin'ny 27 Aogositra ho avy izao ny fivorian'ny synode lehibe FJKM. Koa dia miantso atsika ny foibe FJKM ny isam-pitandremana, ny isam-pianakaviana, eny ny tsiraray avy mba hitondra ambavaka izany fivoriana masina sy lehibe izany mba ho eo ambany fitarihan'ny fanahy masina sy ho tanteraka araka ny sitrapon'Andriamanitra tokoa izany fivoriana lehibe izany. Avy amin'ny fikambanan'ny mpitendry zava-maneno FIMPZ, araka ny tapaka teo anivon'ny foibe FJKM dia ho tanterahana any Fianaratsoa ny fionambe nasionaly ny FJKM ny alakamisy 5 septambra ka hatramin'ny alahady 20 septambra ho avy izao. Koa noho izany dia miantso ireo mpitendry rehetra, mpikirakira fitaovana, sonorisation, projection sy ny sisa, antoko mpihira, mpanohana sy sakaiza rehetra mba ho tonga amin'izany fotoana izany. Ho antsika miandalana ihany ny fandaharam-potoana rehetra avy amin'ny foibe ary azontsika ataony manatona ny fandraharana. Ny foibe FJKM ny synodam-paharitany Antananarivo Atsinanana ny fitandremana betela vaovao ampanataovana tany marina ny komity dia faly manasa ny mpianakavin'ny finoana hiaraka iombom-bavaka sy ankalazan'Andriamanitra noho ny fandraisan-tanana andrakoto malala fanjaniaina malalarisoa mpitandrana mianakavy sy noho ny famaranana ny 520 taona ny fiangonana ary ny fitokanana ny tsangambaton'ny 520 taona. Izany dia tanterahana amin'ireto fotoana roa ireto ny sabotsy
fahavalo-roapolo aogositra iarahana amin'ny foibe synodam-paritany sy ireo vahiny saina nanomboka amin'ny 7 sasany. Ny alahady fa 7 aogositra iarahan'ny reny fiangonana sy ny zanaka ampielezana manomboka amin'ny 7 sasany. Taratasy fanasana. Ny pretra, ny filohan-kevitra pastoraly ary ny kristianina rehetra eto amin'ny ekara Notre-Dame du Sacré-Cœur Ambavahadimitafo dia faly manasa anao iombom-bavaka aminay ny alahady fa 12 aogositra 2024. Amin'ny fotoana io ihany koa no ankalazana ny fetin'ny taranaky ny fiangonana sy hanaovana ny adidy hanitarana ny fanjakan'Andriamanitra. Koa manasa anareo rehetra izay amin'ny Eucharistie masina manomboka amin'ny 8 maraina. Taratasy voaray eto anivon'ny fiangonantsika. Voameran'ny fanisana. Mampatsiahy ny voameran'ny fanisana fa mitohy isaky ny alahady voalohany sy fahatelo ny fikarakarana ny fanavaozana ny karatry ny mpandray. Manasa antsika mpandray arak'izany hitondra sary tapaka 2 sy ilay karatra mavokely hanatanterahana izany. Ho antsika izay mila fanazavana fanampiny dia asaina anatona ny voamera ao tokotany Atsinanana isaky ny alahady fandraisana. Avy amin'ny sampana tanora kristianina. Ilazana isika fa miverina mivory ny sampana tanora kristianina manomboka ny asabotsy fa 14 aogositra ho avy zao amin'ny 2 ora ao amin'ny akany. Entanina ihany koa ireo izay maniry hanatevin-darana ny sampana mba ho tonga amin'io fotoana io. Avy amin'ny afa mitohy ny fampianarana ny ariva. Ny mpiandraikitra dia hiditra amin'ny 2 ora ary ny ankizy sy ny zatovo dia hiditra amin'ny 2 ora sasany eto am-piangonana ny fotoana. Avy amin'ny AFF ho fanomanana ny Tafika Masina sy fandraisana ankizy ary tanora dia antsoina isika mpikambana rehetra ao amin'ny AFA, STA, VSK, STK mba hijanona vetivety ao amin'ny akany Daniel Ralbert. Ny zavatra hodinihana amin'izany dia ny fisoratana anarana, fandaminana, fizaraina andraikitra ary ny fitondrana ambavaka. Avy amin'ny sampanasa asa fitorina filazantsara ihany, antsoina ireto olona sampana voalaza anarana manaraka ireto: ny birao AFF, ny sampana fifoazana, asa sosialy, ireo izay efa nisoratra anarana tamin'ireto departementa ireto: departementa Impana AFF, departementa fitantanana arabola AFF, departementa ressources humaines AFF, mba ho tonga hanao dinikasa ho fanomanana ny Tafika Masina amin'ny sabotsy fa 14 aogositra amin'ny 7 ora ao amin'ny akany Ralbert. Avy amin'ny sekoly ny ten'Andriamanitra, sekoly alahady foibe. Ny sekoly alahady atao anatin'ny synodam-paritany Antananarivo Atsinanana dia hanatanteraka Tafika Masina any Ambahania, faritra Imerinarivo ny 13 fa 14 15 aogositra ho avy zao. Koa asaina isika mpampianatra sekoly alahady handray anjara amin'izany. Ny fisoratana anarana dia aoren'ny fitaovam-pivavahana anio maraina ka amin'izany no alalantsika ny andinindininy. Avy amin'ny taniketsa, ilazana isika rehetra mpikambana mba hijanona aoren'ny fanampom-pivavahana anio ao amin'ny akany isika no ifampitaona aoka ifampilaza. Avy amin'ny safifa, misy ny asan'ny fampahirezana anio aoren'ny fanampom-pivavahana koa manasa antsika mpianakavy ny finoana. Avy amin'ny antoko mpihira Ambavahadimitafo, mitohy ny fivoriana sy famerenan-kira hanomanana trana ny asa fanompona. Izany dia isaky ny asabotsy amin'ny 2 ora sasany eto am-piangonana. Ilazana isika fa ao anatin'ny fikarakarana tanteraka ny vokatra isika izao. Avy amin'ny tetikasa mendry, taratasy fisaorana. Misaotra an'Andriamanitra lehibe noho ny fahavitany vokatra ny alahady fa 1 aogositra lasa teo. Isaorana isika rehetra tamin'ny fandraisana anjara. Andriamanitra manankarem-pahasoavana ny hamaly fity anareo. Taratasy fisaorana. Ny vadiny Randrianampizafy Marie Claude, ny zanany Ravelo Arson Rado Erika Menakavy sy ny zanany ny retam-po aminy ary ny fianakaviana manontolo dia maneho fisaorana sy fankasitrahana andreo rehetra ny dodododo nampahery sy nampionona azy ireo.
ray aman-dreny mpitandrina mianakavy ny biraon'ny fiangonana ny sampana velona ny sampaty fivondrona fahatelo ambin'ny folo ary ny mpianakavy ny finoana tamin'ny fahalasana ny malalany Ravelo Arson Olivier Aimé ny zoma fahatelopolo jolay lasa teo. Andriamanitra ny fiadanana ny hamaly fity anareo tsirairay avy. Ary farany avana taratasy filazana manjo. Eo ampiandrasana ny fiverenan'ny tompo indray noho ny antsony ny reny malalanay Raketamanga Pauline ny sabotsy fa 7 Aogositra raika 24 rehefa nampindraminy anay nandritra ny 4 taona. Mampandrehantsika dia ny zanany ny zafiny ny zafiafiny ny ray tampo aminy ny ray tampo amin'ny vadiny ny havany ary ny fianakaviana iray manontolo. Ny nofiny dia hoentina miala ao amin'ny lot 2B 242 Malavolona ny alatsinainy fa 7 Aogositra raika 24 amin'ny 12 ora atoandro ary hoentina nomezam-boninahitra an'Andriamanitra ao amin'ny FJKM Ambavahadimitafo firaisana kanana vaovao mialohan'ny ametrahana azy ao an-tampona Ambohimalaza. Ny famangina fiangonana hampahirezana ny fianakaviana dia ho tanterahana amin'ny fotoana izay mahamety azy. Dia toy izay ireo raharahany fiangonantsika ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Mbola ho ampitomboina ho aminareo ry havana ny fiadana sy ny fahasoavana avy amin'i Jesosy Kristy, avy amin'ilay Andriamanitra iray Jesosy Kristy tompontsika. Misaotra ny tompo fa afaka mitondra ny fanentanana ho amin'ny asa fitoriana filazantsara amin'ity andro anio ity. Ry havana, efa manomboka anio ny fanokafana amin'ny fomba ofisialy hiara ny fitandremana Ambavahadimitafo sy ny fitandremana isoavana fiorenana izay miara-mandroso amintsika. Anio koa ny fametrahana amin'ny vady fehizoro ny tsangam-bato amin'ny fananganana ny fotodrafitrasa anysoavana fiorenana izay tarihan'ny mpitandrina ray aman-dreny Randrianary Soalain sy ny filohan'ny AFF. Ho toy izay ry havana dia entanina trano isika izay andeha amin'ny Tafika Masina amin'ny 7 ka hatramin'ny volana Oktobra isoratra anarana. Ka ny tsara ho fantatra dia tsy misy ny andoavan'ny mpiantafika ny saran'ny fandehanana na ny filasiana na ny fitaterana ary koa ny fisakafoanana fa ny AFF no efa miantsoroka izany. Izany moa dia efa tafiditra ao anatin'ny teti-bolan'ny fiangonana amin'ity taona 2022 ity. Amporisihana koa isika ry havana ny amin'ny fanohanana ny tetikasa ny fitandremana isoavana fiorenana izay misy 3 izy ireo, fa indrindra ny fotodrafitrasa fidiovana sy fivoahana satria efa miroso ny asa ary hoezahan'izy ireo tratrarina ho fitaina amin'ny faravolana septambra ka ho santarina amin'izany Tafika Masina izany. Ao an-tokotany dia misy ny latabatra, misy olona afaka mandray antsika ao. Raha misy ny fanolorana ny fanampiana dia eo amin'ny latabatra ny fandoavana didy no andraisana izany. Ary ny fisoratana anarana kosa dia misy olona efa miandraikitra izay koa ao amin'ny latabatra ao ivelany amin'ny ilany andrefana. Dia misaotra antsika ry havana. Andehantsika ry havana hivavaka ametraka izany asa izany ao am-pelantana ilay Andriamanitra raintsika. Hoy ny soratra masina, ary nandre ny feon'ny tompo aho nanao hoe iza no irahako ary iza no nandeha ho irakay dia hoy izao, inty aho iraho aho. Jesosy Kristy eo, mivavaka ho an'ireo maro izay mila vondry izahay ankehitriny. Anirahanao fitandremana eto amin'ny FJKM Ambavahadimitafo. Izahay aza velanao isalasala indray anao izy ireo, tario alalanao marina anoko. Ianao ilay antokana amonjy ananan'izy ireo ny fiainana mandrakizay. Omeo azy ireo ny fahafahana, sokafony masina hitanao, ny sofiny tendreo andreanao ary ny fovatony kasio alalanao. Izay fiangonana izay irahanao dia ombay hanana fahasahiana, hanambara ny fahamarinanao sy ny famonjenao. Fa ianao rery Jesosy Kristy Tompo no hanotorianay. Tario izahay
ho amin'ny fahamasinanao mba tsy hisy hotorianay afa-tsy anao irery ihany ary tsisy ho tazana afa-tsy ianao Jesosy Kristy velona irery ihany. Izay fiangonanao dia tario hampandroso ireo olona izay vonjena izay antsonao anatinanao mba hitombo ao aminao izy ireo ka hijery ny olona manontolo sy ny olona rehetra. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo mpamonjy anay, velona vany Nazareta no hanonanay sy angatahanay izany vavaka izany. Misaotra Tompo. Amen. Ho an'Andriamanitra irery avana amin'ny voninahitra. Dia faly miarabantsika indray amin'ity andro alahady maraina ity. Raha mahatsikaritra isika dia maro ny fanentanana momba ny vakisiny eny amin'ny filazam-baovao rehetra eny, na eto Madagasikara izany na maneran-tany mihitsy aza. Manaova vakisiny. Mora kokoa antsika ny manapa-kevitra raha mahafantatra isika hoe inona marina moa izany vakisiny izany. Mahasoa tokoa ve izany sa dia hoe tsy maintsy atao satria fanjakana miteny hoe manao isika. Ny 10 minitra ho an'ny fahasalamana io dia ho resahantsika momba vakisiny amin'ny ankapobeny. Ao anatin'ny vatantsika ao dia misy ny atao hoe système immunitaire izay mikarakara manokana ny fiarovana ny vatana amin'ireo otrika aretina miditra ao. Ny fomba fanaony rehefa miditra ao amin'ny vatanao ny otrika aretina iray dia mandefa miaramila izy mamantatra hoe izy io fahavalo. Rehefa fantany io dia manamboatra fitaovam-piadiana mahomby amin'io karazana otrika aretina manokana io izy mandritra ny andro maromaro, ary rehefa resy ny otrika aretina io dia manana fitadidiana manokana amin'iny otrika aretina iny ny vatanao avy eo. Izany hoe rehefa mifanena fandroany amin'ilay otrika aretina iny ianao any orinany dia aingana kokoa ny amoahan'ny fitaovam-piadiana aminona io otrika aretina iny raha mbola tsy misy sehona aretina akory ny aminao. Izay fomba izay no ampiasain'ny vakisiny arovana anao amin'ny aretina. Ny vakisiny dia mampitombo ny hery fiarovana natoraly ny vatan'olombelona mba hiadiana amin'ny valana aretina. Atao amin'ny olona salama ny vakisiny, ary ny vakisiny iray dia tsy mety afa-tsy amin'ny aretina iray manokana. Ohatra hoe manao vakisiny raboka ianao dia tsy hiaro anao amin'ny tétanosy iny akoriny fa raboka ihany. Ilay vakisiny alefa ao amin'ny vatana iny no tahaka ilay fifanenana voalohany amin'ilay otrika aretina izany. Rehefa mifanena amin'ilay aretina ianao aoriana dia efa vononao aminao ny fitaovam-piadiana, tsy marary ary tsy misy sehona aretina akory ianao. Inona ary ny andrasantsika amin'ilay vakisiny? Atao ny vakisiny isika mba hiarovana amin'ny aretina, ny aretina mifindra indrindrandrindra. Atao izy anafoanana ny aretina, ohatra ny hoe ny variole ohatra izao. Ataoko izy mba ampidinana ny tahan'ny aretina iray, ohatra hoe ny lefakozatra. Atao izy mba tsy hisian'ny seho misy fahasarotana, indrindra ampidina ny taham-pahafatesana. Misy karazany roa ny vakisiny raha ny fomba nahazahoana azy. Misy ireo vakisiny noforonina amin'ny alalan'ilay otrika aretina, dia misy ireo vakisiny noforonina tsy tamin'ny alalan'ilay otrika aretina izany. Efa misy izao ny fitambarana vakisiny maromaro ao anatin'ny tsindrona iray. Ohatra izany ny ROR, ny didikoque polio. Misy fetrany ihany anefa ny faharetan'ny hery fiarovana entin'ny vakisiny ho an'ny vakisiny sasatsasany, ka izany no mahatonga antsika manao famerenana na ny rappel, izay arakaraka ny karazana vakisiny moa nanaovana izany. Ohatra hoe ny gripa isa-taona, ny tétanosy afaka 10 taona, ny ROR indroa ao amin'ny fiainanao ianao manao an'ilay izy. Efa maro ny aretina manana ny vakisiny, ohatra amin'ireo difteria, ny tétanosy, ny harimontana, kôtavareny, lefakozatra, meningite, hepatite, ny gripa, ny raboka, ny kitrotro, ny donika, ny endram-boalavo, ny fièvre jaune. Dingana maro no andalovan'ny vakisiny iray alohan'ny ampiasana azy. Ny vakisiny dia tsy maintsy misy reto manaraka reto. Misy ny mpanamboatra ny vakisiny eo amin'ilay izy, misy ny fetrandro mahalany ny heriny, misy ny fomba fitehirizana azy, misy ny fomba fampiasana azy. Izany hoe efa misy calendrier mihitsy ahitana ny hoe rehefa amin'izao taona dia izao ilay vakisiny atao. Dia misy fitenenana koa hoe tsindrona na hoanina am-bava na atsifotra amin'ny orona ohatra ny anaovana an'ilay vakisiny. Dia ny olona iray rehefa vita vakisiny dia manana ny atao hoe carnet de vaccination. Misy ny daty nanaovana vakisiny io, ny anaran'ilay olona,
ny mpanamboatra ilay vaksiny a laharana na lo zany io ary nanao an'ilay vaksiny. Misy ihany a ny voka-dratsy na effet secondaire ozy izy entin'ny vaksiny fa matetika ny asany eo amin'ilay vatan'olona no mahatonga an'ilay fiseho hita eny ohatra ny fanaviany zany, fanaitainana eo amin'ilay tsindrona na ny tsy fahazakana ilay vaksiny, allergie io zany. Ny firenena tsirairay dia samy manana ny politika momba ny vaksiny. Ao a ny vaksiny tsy maintsy atao obligatoire io ary ao ny vaksiny tokony atao na hoe recommandé. Singa maro mijerena amin'izany andraisana izany fanapa-kevitra izany, ny toerana ara-jeografia, ny toe-pahasalamana sy farim-piainan'ny mponina, ny toe-karena. Misy koa ireo karazana asa manokana ohatra ny hoe ny mpiasan'ny fahasalamana na ny miaramila. Dia tena hitantsika sao dia ny trangana valana retina. Famaranana azy, ny OMS dia mampirisika ny firenena tsirairay apelo ny fanaovana vaksiny, indrindra ho an'ny zaza sy ny ankizy madinika satria mbola marefo dia marefo tokoa ny hery fiarovan'izy ireny. Ny fanaovana vaksiny dia manampy anao miady amin'ny aretina maro, indrindra ny valana retina. Misy tombony lehibe ho an'ny firenena iray sy ny mponina ao aminy ny fananana politika matotra momba ny vaksiny. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Koa amin'izany raha malalako dia miorena tsara aza miova ary mahefabe mandrakariva amin'ny asan'ny tompo satria fantatrareo fa tsy foana tsy akory fikelezanareo aina ao amin'ny tompo. Izany dia afaka malala no iarabanantsika indray amin'ity andro anio anompontsika an'Andriamanitra ity. Eo anatrehan'izany indrindra dia fotoana iorenantsika zao anaterantsika asa tsara ho an'Andriamanitra. Hitantsika ny asa samihafa tanterana amin'ny fiangonana, eto amin'ny fiangonana indrindra ny Fanentanana Tafika Masina, asa tsara avokoa izany rehetra izany, ka dia izany no ampaherezana antsika fiangonana hiatrika hijoro vavolombelon'ny tompo ao anatin'izany asa rehetra izany. Misy mpanompon'Andriamanitra ravaka manatanteraka rakim-pisaorana. Misaorana Jehovah ary fanaiko izay rehetra ao tanatiko, misaorana ny anaran'ny Masina. Salamo 3:1. Manolotra rakim-pisaorana ho an'ny mpitandrina 2 ariary, mpitandrina mpanampy 2 ariary, sampana sekolalahady 1 ariary. Ho tahina izay olona matoky an'i Jehovah dia izay manana an'i Jehovah ho tokony. Jeremia 17:7. Dia manatanteraka rakim-pisaorana 4 ariary ho an'ny miasa fia. Ary farany dia ny vavako dia tsy mahay amisavisa izao ray, ny famonomezan-dehibe dia tsy voatony koa. Mangataka ny hira 7:300. Manatanteraka rakim-pisaorana 4 ariary ho an'ny fiangonana. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Hanavao ny fanoloran-tenantsika izao sika riavana amin'ny alalan'ny Rakitra, ka ny hira izay nangatahany mpanompony teo no ataontsika 7:300 mandritra ny Rakitra, ary ny faha 5:700 andin'ny 1:4 no anolorantsika izany ary faranana amin'ny amen.
Sangana ny fiangonana. Mipetraka isika. Izao dia anatanteraka ny anjara fanompony ny antoko mpihira. Marina
amarana izao fotoana izao sika riavana ka ny hira faharoa amby telopolo sy telonjato andininy voalohany no ataontsika eo am-pitsanganana ary ny ray aman-dreny mpitandrina no ametraka ny Tsodrano. Ny sampana fifoazana dia manasa antsika hanatrika ny asa sy fampahirezana ao aorian'izao fanompoam-pivavahana izao. Petraka ny fiangonana. Zao riavako dia tondra mambavaka isika ireo mpianatra akafanadina-panjakana dia ny baccalauréat dia angatahana izy ireo hitsangana eny am-pitoerana eny. Zao no tenin'Andriamanitra ampahirezanareo rakizy ho Jesosy aminareo. Efa niantso ianaranao aho, ay ianao, anolo-tsainanao aho ka hitsinjo anao ny masoko. Dia mahereza aho anatin'izany tenin'Andriamanitra izany. Matokia ny Tompo fa izy no mialolalana ary izy no anoratra ny ianaranareo any amin'ny lisitry ny mpianatra afaka fanadinana. Dia tsika hivavaka. Andriamanitra Tompo rainay izay any an-danitra, isaoranay mandrakariva ianao, tsara loatra ianao, izany no mahatonga anay mipololotra fisaorana. Kehitriny ny fiangonana, matsiaro amam-bavaka ny zanaky ny fiangonana izay hiatrika ny fanadina-panjakana baccalauréat. Andriamanitra, ataovy ho totokoa ny teninao amin'izy ireo fa hitsinjo azy ireo tokoa ny masonao. Ary efa nombazy ireo ianao ka angatahanay hombazy mandrakariva ary matoky izahay fa tsy avelanao irery ny zanaky ny fiangonana fa miara-dalana amin'ireo zanakao ireo ianao. Hiasa ianao amin'ny fomba tsy takatry ny sainay. Omeo hery ireo mpianatra ireo. Toany hery avy aminao Andriamanitra, meo fahavononana, alaviro ny tahotra, ny tebiteby. Ataovy miavaka ny manompo anao Andriamanitra, fa ampy ho an'ireo zanaky ny fiangonana izay hiatrika fanadina-panjakana baccalauréat izany tokoa ny fahasoavanao. Dia misaotra anao ihany koa amin'ireo mpanomponao izay nahatsapa nandray fahasoavana manokana ka manatanteraka ny rakitra. Andriamanitra miasa mandrakariva amin'izany mpanomponao izany. Aoka ianao hikarakara, hivimbina ny fiainany ary hampijoro azy mandrakariva ka hitondra azy ho amin'ny fiainana tsara ary fiainana tena izy ao aminao Andriamanitra. Miasa Tompo ho amin'ny fiainana kristiana mandrakariva ianao. Dia tantano sy vimbino hahita fiadanana ao aminao isanandro izay rehetra miankina sy miasa tsara ho anao Andriamanitra. Dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no angatahana izany vavaka izany. Amen. Petraka ianareo rakizy. Ataontsika ny andininy faharoa amin'ny hira voalahatra io. Dia mitsangana ny fiangonana revako. Thank you.
fako sy fahisa everony fanahikio fakoatsapaitia fako ambarampahafa tatrofa jesonoana raiso amin'ny finoana sy amin'ny fanantenana ravako malala ny Tsodrano masina izay tolotry ny tompo atsika araoka ho tanteraka amintsika ny izany ary Andriamanitra ny fahasoavana rehetra izay efa niantso anareo amin'ny voninainy mandrakizay eo amin'ny Kristy rehefa niatra fahoriana vetivety ianareo dia izy no hatanteraka sy ampiorina ary ampitoetra anareo ho azy any fanjakana mandrakizay amen. Petraka ny fiangonana riavako aoka hanao vavaka mangina isika. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anarandray sy ny zanaka ary ny fanahy masina amen. Mandehana amin'ny fifalian'ny tompontsika riavako malala.